tokony respektena zay safidimbahoaka zay na izy ay teny eo na izy ay teny eo ny solombavambahoaka sy ny filoham-pirenena ihany no nifidina tamin'ny suffrage universel direct dikan'izany zany ny safidinay dia safidimbahoaka safidin'ny filoham-pirenena dia safidimbahoaka safidin'ny député dia safidimbahoaka zay zany tokony arahana tsara zany na izy ay teny na izy ay teny zay aloha ny tokony respektena voalohany zay safidimbahoaka zay izay atolotry ny Assemblée nationale ny PM fa anjaran'ny président no mifidy mety anolotra olona 8 na 20 zay tsy voafetra ao anaty lalam-panorena ny olona atolotra ray fa anjaran'ny filoham-pirenena mifidy ity no izy isan'ny teny fa safidinay tsy hoe ny ala ny safidinay fa tsy maintsy mbola andalo aminay ato ny fanolorana ny PM vaovao